Ary miarabantsika tsary avindray tratra ity sabata 4 volana jiona ity mitsotra an'Andriamanitra isika fa nomeny n'ity andro manokana ity indray andray ny mofonainany itsika dia manasanao ahy hivavaka iaraka amiko. Ry tompo mpamonjy anay, fifaliana ho anay trany ny miaraka aminao eto anio. Misaotra tompo noho ny fitahinao sy ny fitantananao anay nandritra n'iny herinandro iny. Tompo, mamelany elokay mindrafo aminay, mangataka anao izay mba hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary koa amboly zavatsoa anatinay amin'ity anio ity. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao mpitsara ny tany rehetra. Mpitsara ny tany rehetra. Nalaina amin'ny Efesiana 5:7-20 manao hoe mba ho raisina ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Amen. Liana fantatra ny olona tahalala ny didim-pitsarana voaka ny fitsarana eto tany. Nefa maivana dia maivana izany raha tamin'izay hita any amin'ny kianjan'ny lanitra rehefa misy anarana voasoratra amin'ny boky ny fiainana entina hodiniana anatria ny pitsarany tany rehetra. Ny hevitry Satana tamin'ny ezaka nataony hamitahana sy hakana fanantaranak'olombelona fa hanafoana ny drafitra nataon'Andriamanitra tamin'ny namoronana ny olombelona, nefa mangataka an'izao Kristy ny ampiarana ny drafitra io tahaka ny tsy lavo eny mihitsy ny olona. Tsy famelan-keloka fotsiny sy fanamarinana feno sy tanteraka ihany no angatahana ny vahoakany, fa ny andraisany anjara amin'ny voninahiny sy toerana eo amin'ny seza fiandrianany. Raha mbola mandahatra ho an'ireo ny antefan'ny fahasoavany Jesosy, i Satana kosa miampahanga azy eo anatrehan'Andriamanitra ho mpandika lalàna. Efa nitady izay tarihana azy ho amin'ny fisalasalana ilay mpamitaka lehibe ka tonga azy tsy hatoky an'Andriamanitra intsony, ho tafasaraka amin'ny fitiavany sy handika ny lalàny. Izao dia tondrono ny tantaram-piainan'ireo kilema eo amin'ny toetra mampanahy ny tsy fitoviana amin'ny Kristy izay manala baraka ny mpanavitra azy. Ireo fahotana rehetra izay nakany fanahy azy ary noho ireny dia takino olona izy ireo. Tsy manala tsiny ny fahotany Jesosy fa asehony kosa ny fibebahany sy ny finoany ka mitaky famelan-keloka ho azy izy. Asandrany eo anatrehan'ny ray sy ny anjely masina ireo tanany voaratra ka hoy izy hoe fantatro amin'ny anarany izy. Efa vita tomboka vatsa eo amin'ny tanako izy. Ny fanatitra ao an'Andriamanitra manko dia fanahy torotoro, ny fo torotoro sy mangoraka. Andriamanitra tsy azo atao tsinontsinoina tokoa. Ho tafian'i Kristy amin'ny fahamarinan'ny tenany ane ireo olona matoky ary ireko indrindra izany ianao. Mba zahoanao mitondra azy eo anatrehan'ny ray. Mba ho fiangonana madio ary tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toan'izany tokoa anie. Dia mahiriko tokoa ho anisan'izany ianao. Apetrao amin'ny Tompo Manjakariva ny fanahiana rehetra ary aoka ahiroso amin'ny fibebahana. Tena marina isika mba hitaky famelan-keloka ary andeha ampinoana amin'ny fanarahan'i Kristy. Amen. Tompo mahalala anay eo mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra ihany koa mbola manokatra ny fahasoavanao anay. Mangataka aminao izay mba hiasan'ny fanahinao masina ny tsirairay avy indrindra izay mihaino izao fandaharana izao. Ka ny fanahinao no hanosika anay ihany koa hatsapa fa ratsy ny fahadisoanay, ratsy ny elokay ka handrisika anay hangataka famelan-keloka avy aminao. Ahafahanay mandray anao mandrakariva ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Salama tu Isa.
Amen.